faly miarahaba atsika rehetra ry longo ry havana rahavavy anadahy miarahaba atsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako moa no voatendry androany izara teny soa mahafaly amintsika eto androany kanefa zaho zay voatendry hizara sy hanambara ny fahatsaran'i Jesosy dia fitaovana fa Jesosy no hanambara amintsika zany fahatsarany izany de voninahitra ho an'i Jesosy raika avao ary fiadanana ne ho amintsika tsirairaikavy ka alohany amaky atsika ny ten'Andriamanitra andeha hivavaky tsika aloha amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy ô ray masina vindrindro faly misaotra anao izahay amin'ity androandroany zao misaotra anao bevata zahay Jesosy ô fa nomenao zao tombonandro sy ora zao fa indrindra Jesosy ô ny fotoana zay mbola ahafahanay miaraka eto androany fa indrindra koa Jesosy ô mbola ahafahanay hiheno sy handre ny teninao fa indrindra koa mbola ahafahanay hizara ny teny fampaherezana. Jesosy ô mangataka ny fanatsian'ny fanahy masina zahay hiatsika zao fotoana ataonay eto zao hiatsika ny fotoana amin'ny fanambarana ny teninao Jesosy ô fitaovanao zay voatendry fa aoka anao Jesosy no hiteny eto androany mitenena anao Jesosy ô mitenena aminay tsirairaikavy anao eto androany angatanay ny fanatsian'ny fanahy masina ny fanatsianao hiatsika zao fotoana zao Jesosy malalo ka sokafo ny saiko tendreo ny vavako sy ny lelako ahaiteny zay tianao holazaina eto androany mitenena anao Jesosy ô haleluya amen amen andeha atsika maky tenin'Andriamanitra ato amin'ny bokyny Jaona faha 1:10 andininy 2:20 ka hatramin'ny faha 9:20 vakitsika ny tena amin'ny anaran'i Jesosy Jaona faha 2:10 andiny faha 2:20 ka hatramin'ny 9:20 vakiko ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary hoy Marta taminy Jesosy Tompoko raha teto ianao dia tsy maty ny anadahiko nefa fantatro fa na dia ankehitriny izao aza na inona no angatahinao amin'Andriamanitra dia homen'Andriamanitra anao hoy Jesosy taminy hitsangana ny anadahinao fa hoy Marta taminy fantatro ihany fa hitsangana izy amin'ny fitsanganana ny maty amin'ny andro farany hoy Jesosy taminy izaho no fananganana ny maty sy fiainana izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay mino izany va ianao hoy izy taminy eny Tompoko mino aho fa ianao no Kristy zanak'Andriamanitra lay tonga amin'izao tontolo izao amen zany ary ny teny Tompo araka ny fandaharantsika eto androany ry havana mikasika ny fananganana sy fanorenana hoy izaho mametsaky fanontania ia moa no fananganana iza moa no fanorenana tsy iza zany fa Jesosy Kristy raika avao no fananganana sy fanorenana ary ten'Andriamanitra koa manazava amintsika bebe tokoa fa hoy Jesosy eto 9:20 hoe hoy Jesosy taminy izaho no fananganana ny maty sy fiainana izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray Jesosy Kristy ry longo Jesosy Kristy ry havana no fananganana sy fanorenana tsy afaky mandeha mananty manavaratsy atsika ila zay fananganana sy fanorenana zany afatsy amin'ny Jesosy Kristy raika avao ary mazava ho antsika lay ten'Andriamanitra manambara amintsika eto androany fa Jesosy Kristy no fananganana satria hitatsika amin'ny ten'Andriamanitra zay nivakiko teo milaza amin'ny nananganany Jesosy any Lazarosy ny maty fa maromaro andro nahafatany Lazarosy fa maimbo tena fa maimbo kanefa mbohay Jesosy avao tia nanangana azy na dia efa maimbo aza ny fatiny Lazarosy dia mbola nino ihany fa mbola hatsangany Jesosy de natsangany Jesosy ma Lazarosy araka ny voalazany
ten'Andriamanitra eto. Ary Jesosy koa mbo nampahery ny anabaviny hoe izao no fananganana ny maty sy fiainana, zany indrindra ry havana fa Jesosy no fananganana ary fiainana. Jesosy no fanorenana. Tsy misy olombelona zay hoe hanangana ny maty na ho fanorenana. Mety manana fahaizana sy fahalalana ny olombelo, mana zay fahaiza sy fahalalana zay fa hoe hanangana ny maty, kanefa izay ananatsika na izay fahaiza ananatsika dia avy amin'ny Jesosy Kristy. Jesosy mampiasa reny mpanompony reny, ninona hoy izay ataonareo amin'ny anarako dia ataoko zany. Jesosy nanome fahafana ho an'ireny mpanompony reny hoe hampitsangana ny maty na hampitsangana ny kombo. Jesosy naniraka azy, Jesosy manome fahafana ho azy. Jesosy tompony fahalalana, Jesosy tompony fahaizana, ka Jesosy raika avao no fananganana, Jesosy raika avao no fanorenana. Mazava amintsika tokoa ny ten'Andriamanitra eto fa izaho hoy Jesosy no fananganana ny maty sy fiainana. Izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Izay maty eto i milaza manambara fa nanangana Lazarosy tamin'ny maty. Kanefa ry longo, mety misy zavatra hoe raha matimaty amin'ny fiainatsika ao, anatin'ny fiainatsika, amin'ny fiainam-piainatsika mety misy raha matimaty any, kanefa matokia fa Jesosy no fananganana. Teto Jesosy nampitsangana Lazarosy tamin'izay nahafatezany, kanefa atsika miheno mandreza ho ten'Andriamanitra zao mbo velo tsika manafofonaina, ka aoka tsika hoe tsy eritseritra hoe Jesosy zany fananganana ny maty. Tsy fananganana ny maty ihany no atao Jesosy, fa na fomba ampiainatsika, na tsika velo zao aza mihetsiketsiky manafofonaina zao, mety misy zavatra matimaty eo amin'ny fiainatsika, fa indrindra amin'ny aram-panahintsika misy raha matimaty ao. Jesosy hanangana zay maty amin'izao fotoana izao. Amena. Jesosy no fananganana, Jesosy no fanorenana. Kanefa koa milaza eto izay mino ahy, tsy hoe kila olombelo zany hoe kila olo hatsangany Jesosy zay raha matimaty eo amin'ny fiainany, hatsangany Jesosy na maty aza izy, fa izay mino ahy hoy Jesosy. Ary 2:20 manazava amin'izay hoe manambara azy hoe ary izay rehetra velona, ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino zany va ianao? Hoy izy tamin'ny tompoko, mino aho fa ianao no Kristy, zanak'Andriamanitra, ilay tonga amin'izao tontolo izao. Amena. Jesosy Kristy zay zanak'Andriamanitra no fananganana. Ka eto ny ten'Andriamanitra manambara zay fananganana ny maty, kanefa tsy fananganana amin'ny maty ihany no ataon'i Jesosy, fa izay zavatra, izay raha matimaty eo amin'ny fiainatsika, fa indrindra amin'ny aram-panahintsika mety matimaty, ny aram-panahintsika mety mangatsika, Jesosy hanangana azy. Kanefa araka ny volan'ny ten'Andriamanitra eto, izay mino ahy hoy na dia maty aza mbola hatsangana indray. Izay mino azy, fa tsy kila zany hoe olo ro hatsangany Jesosy na jentilisa, fa izay mino azy no hatsangany. Ka rehefa tsika tokoa mino an Jesosy fa hoe mpanangana Jesosy mpanafaky, dia hatsangany tsika rahavavy, hatsangany tsika nadahy, hatsangany tsika zay mino an Jesosy Kristy ihany no hatsangany. Fa izay tsy mino mety tsy hatsangany, fa izay mino araka ny voalazany eto, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Eto teny Jesosy manambara zay fananganana zay tokoa, izay mino azy no hatsangany. Ary Jesosy no fananganana sy fiainana. Ka raha misy raha matimaty eo amin'ny fiainanao amin'izao fotoana izao, misy raha hoe matimaty amin'ny fomba mpiainanao na amin'ny aram-panahinao na amin'ny ara-nofinao, minoanao androany fa Jesosy hanangana izany. Jesosy hanangana azy injaika androany, fa Jesosy mivola eto, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Misy raha maty va eo amin'ny fiainanao? Misy raha maty va eo amin'ny aram-panahinao? Minoan Jesosy araka ny teneniny eto hoe izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Ka izay finoatsika an Jesosy zay no hananganana atsika, fa izay tsy mino ma fomba manao akory ma hoe inoany hoe Jesosy no hanangana? Fomba manao akory hoe no
hananganan Jesosy azy raha tsy mino fa izay mino ahy hoy Jesosy no hatsangako na dia maty aza. Amen. Zao sy anao zay mino an Jesosy no hatsangana indray. Ka androany tena Andriamanitra mampaherantsika ary manambara tokoa zay fananganana fa tsy mahitaky fananganana ankoatsan Jesosy tsika fa Jesosy raika avao ny fananganana sy fanorenana izay rehetra lavo sy izay rehetra ketsaketraky na amin'ny ara-nofotsika zay na amin'ny aram-panahintsika. Ndraindray koa matsika olombelo tena mahatsapa zay faharary ny fiainatsika hoe amin'ny fiainam-piainatsika zany fa tsapatsika tokoa ny faharary sy fangirifiry amin'ny fijalia ka mahatonga atsika hoe mitaraina amin'ny Jesosy mba hafovondreny mba hovondreny sy ho afahana amin'izay fahoriana mandalo amintsika kanefa ny aram-panahintsika koa mila tsarovantsika voalohany indrindra satria io aram-panahintsika io rehefa matimaty raha vavy anadahy dia tsy hatsangany Jesosy tsika satria Jesosy milaza eto hoe izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Izao sy anao zany mino ahy androany misy raha maty ve amin'ny fiainanao na amin'ny aram-panahinao indrindrandrindra ka io Jesosy anangana anao indray ka io Jesosy anangana atsika indray androany fa tsika mino mino fa Jesosy no mpanangana sady no fanorenana. Amen. De mbola hanenty ten'Andriamanitra koa tsika ao anatin'ny bokin'ny Lioka. Ato anatin'ny bokin'ny Lioka fahaenina, bokin'ny Lioka fahaenina andiny faha enamby efapolo. Bokin'ny Lioka fahaenina andiny faha enambiny efapolo. Vakiko ny tena amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary nahoana ianareo no miantso ahy hoe tompoko nefa tsy manao izay laizaiko. Izay rehetra manantonay sy mandre ny teniko ka mankatoa azy dia hasehoko aminareo izay tahaka azy. Tahaka ny olona manao trano izy izay mihady lalina ary nanisy fanorenana teo ambony vatolampy ary no nitondraka ny rano dia namely mafy izany trano izany ny riaka nefa tsy nangozohozo satria tsara fanorenana izy fa izay nandre fa tsy mankatoa dia tahaka ny olona izay nanao trano teo ambonin'ny tany fa tsy nanisy fanorenana dia namely azy mafy ny riaka ka dia nirodana ny riaka tamin'izay izy ary loza ny naharava an'izany trano izany. Amen. Ato koa ny ten'Andriamanitra ato anatin'ny bokin'ny Lioka manambara ny fanorenana. Jesosy milaza eto hoe ary nahoana hoy no miantso hoe tompoko nefa tsy manao izay laizaiko. Izay rehetra manantonay sy mandre ny teniko ka mankatoa azy dia hasehoko aminareo izay tahaka azy. Amen. Eto Jesosy nanao fanorenana amin'ny olo izay nanory trano, hoe manory trano amin'ny vatolampy sy amin'ny fasika izay manisy fanorenana. Ka na dia avy hoy araka ny fanoharana ataony eto, na dia avy aza ny tondra-drano, na dia avy aza ny rivotra sy ny toja-drano tsy mba nangozohozo satria nanisy fanorenana. Satria araka ny nanao tany fanoharana eto ho ahy sy ho anao, raha tsika mankatoa ny ten'Andriamanitra, raha tsika mandresy mankatoa ny ten'Andriamanitra dia tsy angozohozo tsika fa hiorina tsara amin'izay finoatsika an Jesosy Kristy. Teo ny ten'Andriamanitra milaza hoe izay mino ahy na dia maty dia ho levo dia ho velona indray. Ka izay finoana atsika an Jesosy zay koa mila fankatoavana ny ten'Andriamanitra. Hoy koa ny tenin Jesosy eto hoe ary nahoana ianareo no miantso ahy hoe tompoko nefa tsy manao izay laizaiko. Izay rehetra manantonay sy mandre ny teniko ka mankatoa azy dia hasehoko aminareo izay tahaka azy. Tahaka ilay olona izay natany fanoharana eto hoe tahaka ny olona manao trano izy izay nihady lalina ary nanisy fanorenana teo ambony vatolampy ary no nitondraka ny rano dia namely mafy izany trano izany ny riaka nefa tsy nangozohozo.
tahaka izay tsika ry longo ry havana raha tsika mandresy mankatoa ny ten'Andriamanitra. Tsika mino nandray an Jesosy tsika amin'ny finoatsika azy, nandray azy tsika fa Jesosy mahery mpanafaka, Jesosy fananganana ny maty sy fiainana. Nino an'izay tsika ka nanantona an Jesosy. Kanefa araka ny voalazan'ny ten'Andriamanitra eto hoe ary nahoana ianareo no miantso ahy hoe tompoko nefa tsy manao izay lazaiko. Amena. Ka ny finoana an Jesosy ry havana mila fankatoavana, mila manaraka izay lazainy, mila mankatoa ny tenitsika mandre sady mankatoa, satria ny fanarahantsika an Jesosy tsy mitady hoe izay finoana marina fa tsika mino nandray azy, kanefa izay finoana zany mila fankatoavana. Ny teny Jesosy nanambara amintsika teo voalohany eto hoe izay mino ahy na dia maty dia hatsangako indray. Ary eto koa mbo milaza izay hoe laha tsika mankatoa amin'izay finoana ananantsika zay, mankatoa tsika sy mandre ny teniny, dia ho tahaka ny olona tsy manorina trano eo ambony vatolampy. Nanorina ny trano eo ambony vatolampy amin'ny fanorenana tsara, tsy nangozohozo, na dia mafy aza hoy ny rivotra, na ny ava aza ny tondra-drano ny riaka, tsy mba nangozohozo ny trano. Ka dia tahaka izany koa tsika ry longo, raha tsika mankatoa ny ten'Andriamanitra, raha tsika mino, ary raha tsika mankatoa na tsika maty, na misy fiainam-piainatsika maty rerajeraka Jesosy anangana azy indray. Raha tsika mandalo olana, mandalo ady, tsy matahotsy tsika ary tsy mangozohozo fa miorina tsara amin'izay fankatoavana, amin'izay finoana izay ananatsika, amin'izay fankatoavana, satria tsika mino fa Jesosy ilay mahery ka izay finoana zay mila fankatoavana ny ten'Andriamanitra, ary izay fankatoavantsika koa tsy mba hangozohozo tsika sady tsy hatahotra, satria Jesosy efa nanambara amintsika hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, kanefa matokisa fa zao efa nandresy izao tontolo izao. Jesosy ny tompony hery, Jesosy ny fananganana, Jesosy ny fanorenana. Tsy misy olo mahavita izay vitan Jesosy, tsy misy olona izay hanorina atsika. Mety manana mpanompon'Andriamanitra tsika manana, tsy manambara amintsika amin'izay fananarana hoe miorena tsara rahavavy, miorena aza matahotra, aza misalasala, aza mananahy ahy. Kanefa zany avy amin'Andriamanitra, avy amin'ny Jesosy nanambara, nanoro hevitra ny mpanompony, mahatonga mananatra antsika amin'izay fampaherezana amin'ilay ten'Andriamanitra. Ka hoy Jesosy tamin'ny anabaviny Lazarosy hoe mino an'izany ve ianao? Eny tompoko mino aho, fa ianao ilay zanak'Andriamanitra izay famondrena izao tontolo izao. Jesosy ny famondrena izao tontolo izao. Hoy ten'Andriamanitra anatin'ny Baiboly ao hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomenany zany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Ary izay rehetra mino ahy koa, hoy Jesosy, na dia ho maty aza dia mbola ho velona indray, hatsangany indray, hatsangany. Hitantsika fatiny Lazarosy natany fanohara teo, fa mandry, fa maimbo, kanefa mbona hainy Jesosy. Misy raha maty va eo amin'ny fiainanao, fa maimbo, fa mandry, Jesosy anangana azy indray androany. Manana tahotra va ianao, manana hiahy va ianao, Jesosy ny hanorina anao indray androany. Aza matahotra, aza mangozohozo, ho tahaka izay nanoro trano teo ambony fasika ka nangozohozo, aoka tsika hanorina izay fanorenana tsara eo ambony vatolampy amin'ny fankatoavana ny ten'Andriamanitra, ny fanorenana izay ilany Jesosy amintsika ry longo, ny fanorenana mba ho tahaka hoe izay nanoro-trano eo ambony vatolampy, tsy nangozohozo. Aoka zany finoatsika zany mba haoritsika eo ambony vatolampy, satria Jesosy nivola hoe izay mino ahy dia hatsangako indray na dia maty aza. Ka aoka izay finoatsika zay mba haoritsika eo ambony vatolampy, tahaka izay nanorina trano eo ambony vatolampy, tsy nangozohozo, satria nanisy fanorenana. Ka ny fanorenana raha vavy longo havana dia ny fankatoavana ny ten'Andriamanitra. Hoy Jesosy eto ato anatin'ny boky Lioka hoe bokin'ny Lioka fahaenina andiny fahaenina amby efapolo hoe ary nahoana ianareo no miantso ahy hoe tompoko nefa tsy manao izay lazaiko, izay rehetra manantona ahy sy mandre ny teniko ka mankatoa azy dia hasehoko aminy izay tahaka azy. Amena.
tahaka izay manorina ny trano eo ambony vatolampy. Ka zay finoatsika zay ry longo, izay finoatsika zay rahavavy, aoka ahoritsika eo ambony vatolampy ka mba tsy hangozohozontsika satria misy fanorenana. Jesosy no manorina atsika ka aoka mba ho ahoritsika eo amin'ny vatolampy ny finoanantsika an Jesosy, indrindra ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra no mahatonga fanorenana, satria ny tenin'Andriamanitra manome hery ho antsika hoe aza matahotra, aza manana iay zao Jehovah Andriamanitra anao, mba hahatonga atsika hoe fanorenana, mba hahatonga atsika hoe hiorina tsara amin'ny fanarahana an Jesosy. Ka aoka atsika mba hiorina hatramin'ny farany amin'izay fanorenany ataon Jesosy amintsika. Jesosy te atsika, Jesosy tsy manavakavaky, Jesosy tsy miova ny fitiavana atsika. Mety lavo tsika ndraindraiky, lavo amin'ny fakapanahy, resy ny fahavalo, resy ny ota mandalo fakapanahy, kanefa Jesosy hoy Jesosy hoe zay manantonay hoy tsy ho lavoko intsony. Kanefa tsika sanandro manantona an Jesosy, sanandro tsika mifona am Jesosy, mbovondreny atsangany, ndraindraiky tsika lavo am'izay fakapanahy, lavo am'izay fatafitohina rehetra, kanefa Jesosy manangana atsika ndraindray. Fa indrindra tsika izay mino azy, tsika izay mino azy, tsika tsy te an Jesosy hoe ho lavo zao, tsika tsy te an Jesosy hoe hangozohozo zao, fa tsika izay mino azy tsy maintsy atsangany tsika na dia lavo aza, na dia lavo aza any misy raha matafitohina anao mahalavo anao, tadidio fa Jesosy eo anilanao, manangana anao, manangana tsika. Mino fa anatin'izany aby tsika tsirairaiky avy hoe mandalo zay hoe fahalavoana amin'ny fakapanahy, fahalavoana amin'ny ota, amin'ny faharatsiana. Tsika olombelo tsy maintsy misy izay mahatafitohina antsika ary tsy maintsy misy izay mahalavo antsika, kanefa Jesosy Kristy te antsika, mamindra fo amintsika isanandro ary manangana antsika. Hitatsika amin'izao fotoana zao iarahantsika mahay sy mahalala fa maro ny kivikivy, maro ny ketsaketsaky, ny verin-dalana, kanefa reny mbo hatsangany Jesosy, mbo hampoliny ary mbo haoriny indray aza, haoriny reny, haoriny soa am'izay fanorenana. Ka izao sy anao zay fanahoriny Jesosy, aoka atsika mba hiorina tsara. Ny finoatsika zay inoatsika an Jesosy, aoka mba haoritsika amin'ny vatolampy ka mba tsy hangozohozontsika, miorena tsara aza kivy, aza miala, manana faharetana, fa ny faharetana no ahitantsika famondrena, faharetana no ahitantsika fananganana, faharetana no ahitantsika fanorenana. Fa raha tsika mora lavo, mora kivy, manana tahotra, mangozohozo tahaka izay nanory trano eo ambony fasika, dia tsy hanana faharetana zany tsika, tsy ho voavondry tsika, fa ny faharetana no azaho atsika famondrena, azaho atsika fanorenana, azaho atsika fananganana, zay faharetatsika amin'ny fanarahantsika an Jesosy. Ka Jesosy nanorina atsika, Jesosy manorina atsika isanandro, Jesosy manitra atsika isanandro, Jesosy manangana atsika isanandro. Maty tsika aza navelo, mbo velo tsika amin'izao fotoana zao, mbo miaina, mbo miaraka eto, miaino tenin'Andriamanitra amin'ny teny soamafaly henoitsika eto, velo tsika, fe misy raha matimaty ao amin'ny fiainanao ao, fa indrindra amin'ny aram-panahintsika misy raha maty ao, ka zany indrindra no mampaherantsika Jesosy androany fa izy no fananganana ny maty ary fiainana. Am Jesosy no ahitantsika zay fiainana zany, am Jesosy no ahitantsika fananganana zany, am Jesosy no ahitantsika fanorenana zany. Fa na hanantimotsika na hanavaratsy na ia tany ombantsika, tsy ahitaky fanorenana tsika, tsy ahitaky fananganana raha tsy am Jesosy Kristy, tsy ahitaky fiainana tsika sy fiadanam-po raha tsy am Jesosy Kristy avao no ahitantsika fiainana sy fiadanam-po. Amen. Zany no teny fampaherezana zay entiko nampaherantsika eto androany, fa aoka atsika mba hiorina tsara am'izay fanorenana nanorenan'i Jesosy antsika, ary am'izay finoana zay efa nanantsika, aoka mba haoritsika ambony vatolampy ka mba tsy hangozohozontsika amin'ny zavatra zay mandalo sy miseho am'izao fiainana zao. Iarahantsika malala fa miaratsy izao fiainana zao, miovaova, ka aoka atsika mba tsy hiovaova koa, mba tsy hangozohozo, mba tsy ho matimaty, fa mba ho velona ary mba hiorina tsara am'izay fanorenan'i Jesosy antsika isanandro. Voninahitsy an Jesosy raika avao ary fiadanana ho antsika rehetra. Mankasitraka ry longo, ry rahavavy, anadahy izay niheno ahy teto, fanahy masina ameno izay tsy feno, tahin Jesosy aby tsika.
mahareta hatramin'ny farany fa zay maharitra amin'ny farany hoy Jesosy no ho vondrena. Tainy Jesosy aby tsika amin'ny manaraka toy izao indray raha mbola tsy tonga eny amin'ny raolanitra Jesosy dia mbola ifakahita eto indray tsika rilongo. Tainy Jesosy aby tsika andeha hiara hivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Ray masina avy indrindro misaotra anao bevata izahay tompo amin'ny teny fampaherezana izay nampaherezinao teto nandroany. Izaho izay voatendry fitaovana fa ia Jesosy no niteny, ianao Jesosy no nampahera anay nandroany, ary ianao Jesosy koa no nanangana anay androany, ary ianao Jesosy koa no nampiorona anay indray androany. Misaotra Jesosy amin'izany rehetra zany, misaotra anao amin'ny fananarana, misaotra anao fampaherezana, misaotra anao amin'ny zavatra rehetra. Ka eny Jesosy zany teninao zany mba tsy hisy angalatsy ny devoly fa ao ka mba hirotsaka aminay tsirairaiky avy ny teninao, ka mba hompiheny mpakato ny teninao izahay tompo andray ny tenao ampo. Vonaitsa ny anaranao raika avao Jesosy ô. Haleloia. Amen. Amen. Tainy Jesosy ndraiky tsika rilongo raha vavy anadahy amin'ny manaraka toy izao indray mirary soantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sande 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 yara kamine,
fiainana rehetra hitsakitsainy mandresana iaraka